Miarabantsika tsirairay avy indray tratra ity talata fa 10 volana febroary ity amin'ny sotran'Andriamanitra isika mbola nomeny izao fotoana manokana izao indray fa atsika mandray ny teniny lohanderantsika ny mofonenan'io dia vavakisika itompoandriamanitra eo mbola vempisaoranao zahay ny amin'ny tombonandro sy ny tombotaona izay omenao anayineo angataka aminao zahay mba ampitomboinao hatrany ny finoana ianao ary indrindra ny atoky na amin'ny fahafenony amin'ny fitantananao. Angataka aminao tompo mba hiasa amin'ny fiainana tsirairay avy aminaran'i Jesosy. Amen. Lohatenin'ny mofonenantsika androany dia manao hoe Jesosy ohatra tonga lafatra ny fankatoavana. Nalaina amin'ny Lioka 2:1-5 manao hoe ary niara-nidina tamin'ny Nazareta izy ka nanoa azy ary ny reny ny tahiry an'izany teny rehetra izany taopony. Amen. Fony Kristy 12 taona dia nakany Jerosalema niaraka tamin'ireo ray aman-dreniny izy mba hanatrika ny andro firavoravon'ny Pasika. Ary rehefa teo dia tsy hitany izy ireo tao anatin'ireo vahoaka be raha teny an-dalana ody manko izy ireo. Rehefa avy nikarokazo nandritra ny atelony Josefa sy Maria dia nahita azy tao amin'ny kianjan'ny tempoly. Hoy ny Lioka milaza azy manao hoe nipetraka teo voan'ny mpampianatra ka niaino sady nanontany azy ary talanjona izay rehetra nandeha azy noho ny fahalalany sy ny famaliny. Ohatra tonga lafatra ho an'ny tanora rehetra izy, naneho fiheverana sy fanajana ny olona amin'ny sokajy-taona rehetra ihany koa izy. Naoviana tsy mba hitarika ny zaza hivatravatra fiteny sy tsy halala fomba ny fivavahan'i Jesosy. Talanjon'i Josefa sy Maria rehefa nahita an'i Jesosy ka hoy ny reniny tamin'ny manao hoe anaka nahoana no manao toy izao taminay ianao? Izato alahelo-drainao sy izao nitady ianao. Fa hoy izy tamin'ny nahoana no nitady ahy ianareo? Nanondry ny lanitra izy sady nanohy hoe tsy fantatrareo fa tsy maintsy ho eto an-tranony raiko aho. Namirapiratra teo maha olombelona ny maha-Andriamanitra raha ny tenen'ireo izy. Nampahazava ny endriny ny fahazavana sy ny voninahitra ny lanitra. Na dia teo anatin'ny fahazazana azy izy dia nanao teny fankahirizana sy feno fahalemem-panahy tamin'ny tanora sy tamin'ny antitra ihany koa. Tsy hain'ny ray aman-dreniny tsy hanamarika an'ireo teny nataony. Ny toe-tsaina nanany ary ny fahavononany ankatoa teo anatrehan'ny fitakiana rehetra. Tsy marina loatra ny filazana fa tahaka ny zaza rehetra Kristy. Maro mantsy ny zaza ratsy taiza sy tsy nibeazina araka ny tokony ho izy. Nampianarina araka ny fahamasinany niraka nampanaovina azy Jesosy. Fifaliana mandrakariva ho an'ireo ray aman-dreniny ny fironana ho amin'ny tsara. Ny fanontaniana napetrany tamin'izy ireo dia nitarika azy andinika ampahamatorana indrindra ihany koa ireo loha-hevi-dehibe ny fahamarinana. Nanokatra ny sain'izy ireo sy nanazava izany ny teny nambarana izay mahakasika ny zava-boary izay ilay Andriamanitra ny zava-boary. Ohatra tonga lafatra ho antsika tokoa ny fiainan'i Kristy. Aoka ny ireo zanantsika ho toroantsika ny lala marina. Isika ihany koa iaina ao anatin'izany ary anao sy anaraka ny dia tongotry Kristy. Amen. Andriamanitra itsara indrindran-danitra mbola misaotra anao izay ny amin'izany teninao izany. Ianao ilay ohatra ny fankatoavana ny anome ny fanahinao masina mba olo ny fankatoavana ihany koa izahay. Olo ny fahamarinana sy fahitsiana ameteza ianao hanavoanay mandrakariva. Anaran'i Jesosy. Amen. Piaro